firenena kolokolo aoka izay ny kolokolo anampy ireo rafitra rehetra mikarakara ny fanadina-mpanjakana anidy ireo mety hirika idiran'ny kolokolo ny tanjona amin'ny fomba fiasa-mampanao ka ny safidianana ny loha hevitra hoe fampitompona ny ady amin'ny kolokolo amin'ny fikarakarana ny fanadina-mpanjakana ny 17 ary 18 martsa ho avy izao no tanterahana ny fifaninanana idirana amin'ny sekolim-pirenena ny fandrarana ny fonja ny talen'ny ENAP Andriamatoa Désiré Zavatsalama hiatra avy hatrany amin'ity fifaninanana ity ny fomba fiasa-mampanao anahoana ny fipakan'izay sy ny fahavononanareo amiko aloha ny mofa na ilay atao hoe mode opératoire ferafera zay fomba fiasan'ny bianco ankehitriny dia veriko fa tsy olana mihitsy ny amin'ny tokony hampadio ny fifaninanana idirana ao amin'ny sekolim-pirenena fandrarana ny fonja satria na ny antony tsy hoe hiandry ny présence sy ny bianco anao fa misy responsabilisation zany zavatra zany dia miankina amin'izay ataontsika hoe feony fieritreretany tompony andraikitra tsirairay no mampadio azy ka aminay zany amiko manokana ny mofa dia everiko fa hoentina ampieritsiretana ny tompony andraikitra tsirairay ny amin'ny tokony hoe ampadio ny kolokolo ary izahay ao amin'ny ENAP manokana dia efa tafiditra ao anatin'ny plan d'action nay ary anisan'ny tanjona voalohany ao anatin'izany plan d'action nay zany ny ady amin'ny kolokolo eo amin'ny fifaninana andraisanao mpianatra mpandraraon'ny fonja ao amin'ny sekoly ahoana ny fomba hametrahanareo zany hametrahanao amin'ny mampitarika anao an'le hoe rafitra anatiny edina amin'ny kolokolo eo anivon'ny ENAP raha eo anivon'ny ENAP manokana dia azo atao tsara mihitsy ny mametraka rafitra anankiray anti corruption miady amin'ny kolokolo ho an'ny ENAP ary efa eo mpamolavolana ny ataoko hoe fanavaozana ny structure ny ENAP moa ny eo anivon'ny ministera kehitriny ka everiko fa fotoana zao ahafana mametraka amin'ny fomba ofisialy an'izany atao hoe rafitra miady amin'ny kolokolo zay everiko ihany koa fa ho antenne ny bianco ao anatin'ny ENAP aoka izay ny kolokolo raha sanatria misy ny kolokolo na manao kolokolo ireo mpiara-miasa aminao anatina fifaninanana lehibe tahaka itony sanatria avy mivavalatin'ny lela zany ireo atotale vonina avenao hitondra ny raha iny anivon'ny tompony andraikitra maefa amin'izany na ny fitsarana efa teninambarako ombeny zany tamin'ireo mpandraraza eo ambany fifehezako ny amin'ny tsy tokony hiroboana na ho voaraviraviny olona amin'ny resaka kolokolo amin'ny fifaninana andraisana mpianatra mpandrarany fonja io ary ny tanjona dia zay tolérance zéro na izy io na iza na ao anatin'ny ENAP na tsy ao anatin'ny ENAP ka fantatra fa hoe manao kolokolo na misy loky olona ny velany any ka misy ny fanamarinam-baovao ary tena voamarina dia tsy salasalanay ny tondrana an'izany eo anivon'ny champana miady amin'ny kolokolo satria mandoto ny ENAP ny endry zavatra toy izany aoka izay ny kolokolo inary no ataontsika hoe fanomezan-tokazonareo apetraka fa tena adio isangarahary ty fifaninanana ity arinona ny andrasanareo zany amin'ny bianco rehefa hipetraka izay rafitra izay ny fiara-miasa amin'ny bianco moa ny bianco efa mampiatra an'le mofa na le hoe mode opératoire ferafera na izany nazy zany nefa dia mangataka ny tolotalana ihany zay amin'ny bianco mba hiara-iasa aminay hiara-naramaso an'izany fifaninanana zany na dia tokoa za hoe tsy andray anjara zato amin'ilay processus rehetrarehetra ny bianco aloha no ataoko hoe rafitra ara-panjakana efa manana ny traikefa amin'izany ady amin'ny kolokolo zany ka ilaina foana ny fanohanan'ny bianco ary ny fidirany atsehatra amin'ny ady amin'ny kolokolo mandritra ny fotoana rehetra kirakirana ny fifaninanana mitodika amin'ireo mpifaninana ny tena koa izay ahazo lalana andray anjara amin'ny fifaninanana io mitodika amin'ny fianakavian'izy ireo ihany koa eny mitodika amin'ny tompony andraikitra rehetrarehetra na miankina tsy miankina fanjakana tanjona petratsika ny ady amin'ny kolokolo dia angarahara ny fifaninanana ary ny mahay no afaka noho izany dia miantso anareo mpifaninana sy ny fianakavian'ny mpifaninana ny tena koa mba tsy roroisaina andeha etseroa hitady olona ikarakara dia voasolokin'olona amin'izany resaka fampanantenana pokaty fampanantenana tsy hisy akory ka eto zany dia milaza fa lainga sy fitaka izay rehetra milaza fa mety afaka ampiditra olona amin'ny alalan'ny kolikoly ho afaka amin'ny fifaninanana tsy hisy zany ary raha iza taleno sekoly dia anara-maso akaiky tanteraka ny fizotry ny fikirakirana ny fifaninanana hatrany ambolohany ka hatrany farany